dia faly manolotra ny arahaba atsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana eto amin'ny Jeanne Forest Santé ny tenako. Ny lohateny izay ho adiadintsika eto izany dia ny momba ilay fanambarana nataon'Andriamatoa Emmanuel Macron izay président de la République frantsay nilaza fa azy ny Îles Éparses. Ny famakafakana ataontsika eto zany dia ny fomba fijeriko zany ny fanambarana ohatraohatran'izay ary inona no tokony zany ataon'ny malagasy manoloana ny fanambarana toy ireny. Raha ny teny zany Andriamatoa Emmanuel Macron fa azy indray zany ny Îles Éparses dia izany zavatra izany dia toetsaina izay typiquement frantsay, toetsaina typiquement amin'ny tany vaventy izay fomba ohatraohatran'izay, izany hoe ilay miendrika provocation izany. Tsy mahagaga zany fisehoan-javatra ohatran'izany satria izay ilay atao hoe démonstration de force, izany hoe izahay afaka manova ny teny nomena, izahay afaka madidy izay zavatra mapetipety ny taninay ary ny vahoaka entiko dia ao ambadikako daholo amin'ity zavatra lazaiko ity. Izahay dia izahay no mifehy amin'izao tontolo izao, indrindrandrindra mifehy anareo tany mahantra amin'ny resaka fanapahan-kevitra rehetrarehetra. Izany zavatra rehetra izany no ao ambadikin'iny fanambarana nataon'Andriamatoa Emmanuel Macron iny. Izany hoe raha ohatra zany ka tenenitsika amin'ny teny mazava dia ilay atao hoe déclaration de guerre zany, satria ny fitenin'ny zareo koa zany dia ny hoe à la guerre comme à la guerre hozy izy. Ka ny dikany hoe à la guerre comme à la guerre dia ny hoe rehefa misy zany ny miadyady dia tokony vonona koa zany ianao hiatsiana ady hiady, izay ny dikany. Hoantsika vahoaka malagasy mitondra foana ny anjara biriko amin'ny fanehoan-kevitra ny tenako eto amin'ny fandaharana izay alefako. Misy gaga angamba hoe resaka fahasalamana no tena votoatin'ny fandaharana Andriamatoa Jeanne Forest, kanefa nahoana izy no miresaka phénomène de société, nahoana izy no miresaka politika, nahoana izy no miresaka karazan-javatra hafa valiny. Ny fahasalamana amin'ny ankapobeny dia ny fahasalaman'ny vatana, ny saina ary ny fanahy. Tsy misaraka ireo telo ireo. Ka ny phénomène de société na ny tontolo ara-tsosialy dia misy fiantraikany be dia be koa any amin'ny fahasalamantsika olombelona. Ka izany no antony idirako matetika zany ao anatin'izay ataontsika hoe tontolo ara-tsosialy izay, ary dia tafiditra ao ihany koa ny tontolo politika.
indrindrandrindra ho antsika ao Madagasikara satria fomba ahoana moa no andeha itenenako eto foana ho an'ny vahoaka malagasy ny amin'ny hoe miezaa, ny amin'ny hoe mihinana sakafo ara-pahasalamana, ny amin'ny hoe mianara mafy ianareo rakizy, ny amin'ny hoe ataovy tsara ny asa raha ohatra ka ny tontolo iaina ny ara tsy zarizary, ny sakafo hohaniny ara mbola tsy hitany. Amin'ny fomba ahoana moa no ampipasy amin'ny zany zavatra rehetra holazaiko eto izany raha ohatra ka tsy mba mandefa karazana tolo-kevitra kely ny tenako eo amin'ny tontolon'ny politika sy ny tontolon'ny mpitondra. Ka fifampizarana ny any eto, sao dia mba mety apety zavatra, sao dia mba mety anova zavatra ny filazako ny hevitro eto. Ka iverenako zany ny resaka Ilzepars. Iny zany efa nabaribary ny président Emmanuel Macron izany ny heviny zany momba ny Ilzepars, kanefa dia iarahantsika mahafantatra fa efa neken'ny firaisambe iraisam-pirenena hoe any Madagasikara ny Ilzepars. Ka inona zany no zavatra tokony ataontsika malagasy zany manoloana an'izay karazana fiatsiana izay, satria fiatsiana izany aoka zava ka tsy akinina amin'ny mpitondra irery ity zavatra ity fa ao anatin'ny ataontsika hoe zany situation d'urgence io ny mpitondra sy ny vahoaka dia tokony hiaraka ao andoha daholo zany amin'ny resaka io, ary na ny malagasy rehetra mieripatrana eran'izao tontolo izao dia tokony zany hijery akaiky hoe ahoana ny fomba hiatrehana an'izay déclaration nataon'ny président Emmanuel Macron izay. Efa famerimberiko eto foana eto amin'ny fandaharana Jeanne Forest Santé ny hoe mila miainga isika amin'ny maha-izy azy itsika dia ny fihavanana izany. Ao ihany izany no hiaingatsika. Ka io fihavanana io zany dia betsaka koa zany ny miinterpréter an'io amin'izay fomba fijeriny azy sy ny amin'ny hoe inona ny tombotsony ao anatin'io dia tsy tena ilay fihavanana amin'ny tena tokony ho izy ny fipetraky ny fihavanana zany amin'izao fotoana izao fa fihavanana tefitefena amin'ny fomba fijery maro samihafa, mampalahelo dia mampalahelo ny toe-javatra toy izany. Efa naverimberiko teto foana amin'ny fandaharana Jeanne Forest Santé fa ny fampandrosoana tena izy eraky n'izao tontolo izao dia niainga foana ny amin'ny hoe misy zavatra marina misongadina ao anatiny, izany hoe authenticité. Efa naveriko teto ny volamena, ny firavaka volamena maro dia maro ny firavaka volamena amin'izao fotoana izao izay mirentirenty eran'io ary mora ny vidiny ny plaqué or amidy eran'io izay ravahan'ny tovovavy amin'izao fotoana izao manome endrika tokoa, kanefa hafa ihany ny volamena sarobidy
izay misy ny karaha ambonimbony izay manana an'izay ataontsika hoe valeur tena izy izay. Ka ny firenena rehetrarehetra mandroso amin'izao fotoana izao dia nampiasa an'izay vrai valeur izay daholo vao zay vao tafapetraka amin'ny puissance sy ny tanjaka misy azy amin'izao fotoana izao. Ohatra antsika zao daholo nandalo ny atao hoe injustice, nandalo ny atao hoe tsy azo lena, nandalo ny atao hoe fangoronan-karena, nandalo an'izany daholo ny firenena vaventy amin'izao fotoana izao. Vao zay vao tonga amin'io toerana misy azy io, ary ny firaketa-tsoratra, ny lalàna no nametrahany ny ataontsika hoe filaminam-bahoaka amin'ny ankapobeny, fa osy izy ny fitenenana hoe ny toky fitaka fa ny atao no hita, izany hoe ny kabary am-bava fotsiny hoe ataoko an'izao ny vahoaka dia fitaka izany rehefa tsy voaraikitra tsoratra ary tsy nofidim-bahoaka ny lalàna mifehy an'izao sy izao sy izao, dia mipetraka olo vain'ny taranaka aty aoriana. Maro ny fomba fiainatsika, ny fomba fifandraisantsika samy malagasy izay efa naverimberiko teto foana fa arahan'ny tany vaventy maso ane ny fomba fifampitondrantsika io arahan'ny maso amin'ny antsipiriany ange ny toetsaitsika io arahany amin'ny antsipiriany ange ny zava-misy rehetrarehetra ao Madagasikara. Misy miambina ange ny email izay fanaovan'ny rehetrarehetra eran'izao tontolo izao, ny telefona misy miambina ange reny zavatra rehetrarehetra ireny ka tsy miafina amin'ny tany vaventy ny zavatra misy ao amin'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao, dia ny malagasy samy malagasy mifanipakakarona, dia mora ho azy ny mametraka ny karazana didy kofehy lehibe, mora ho azy ny misikotra ny zavatra rehetra izay tiany hosokirina ao amin'ny tanitsika, mora ho azy ny mamilivily ny sain'ny mpitondra raha ohatra ka mbola tsy misy, tsy mipetraka izay atao hoe firaisan-kina ny amin'ny iarovana ny tanindrazana sy ny harenam-pirenena izay ao Madagasikara. Dia inona zany fa ny fihavanana tena izy. Ny tena maro dia ny fanaovana ny karazana fampanantenana pôkaty alohan'ny élection matetika, dia ireto frazy ireto zany no matetika miverimberina zany rehefa misy olona iray zany te ho lany président de la république ao Madagasikara. Mbola tanteraka ve izay lokaloka rehetrarehetra izay hatramin'izay président de la république nifanesy teo zay, dia ny hoe ampiakarina ny fari-piainan'ny vahoaka izay zany dia isan'ny mahalany ny président de la république eo. Ny fandriam-pahalemana izay tena mampiaikaika ny vahoaka, io zany ampanantenaina foana rehefa alohan'ny élection.
Ny fahasalamam-bahoaka dia amoraina ny fitsaboana ny vahoaka, isy ny fitsaboana maimaim-poana. Ny fampianarana dia lokalokaina foana izay zavatra izay alohan'ny fifidianana. Lokalokaina fa andeha any ampianarana daholo ny zana-bahoaka ary amin'ny vidiny mirary hozy izy ny olona teo vidiana na ny hoe maimaim-poana. Ary indrindra ity tsy maintsy na kandida iza na kandida avy aiza dia nitonona n'ity zavatra iray ity foana, dia ny décentralisation effective izany. Mahagaga ane, mahagaga, tena mahagaga. Nefa ny mpitondra rehetra teo ve izay zany no point d'interrogation. Ny mpitondra rehetra teo ve nahatanteraka an'ireo zavatra rehetra nampanantenain'ireo, kanefa io aloha zany no propagande izay mahomby indrindra rehefa misy olona teo lanina filoham-pirenena. Ary io tena marina nefa io no tena ilain'ny vahoaka kanefa hatramin'izay ve tanteraka ve ireo mbola mihamahatra ny vahoaka, mbola betsaka ny tsy mandeha ny an-tsekoly, mbola betsaka ny tsy mahatakatra ny fitsaboana, ary ny olona any amin'ny faritra dia mbola mihamahatra hatrany fa mivangongo ao amin'ny renivohim-paritany daholo dia tsy aiza zany fa ao Antananarivo ny tombontsoa rehetra sy ny fahasoavana rehetrarehetra. Any ka mandositra ny taniny daholo ny akabeazan'ny olona any amin'ny faritra na ny manam-pahaizana na mandositra ty ivelany. Izany no zavatra mitranga hatramin'izao. 80 taona nahazahoantsika ny fahaleovantena. Inona ny vahaolana? Alohan'ny ahitana ny vahaolana dia tsy maintsy mamanadiady ny olana, aiza ny olana, vao zay vao afaka miditra ao anatin'ny vahaolana. Ny olana dia ao amintsika ao ihany, ao amin'ny toetrantsika malagasy ao ihany, hatrany amin'ny mpitondra ka hatrany amin'ny vahoaka dia mbola tsy latsapaka amintsika ny atao hoe fitiavan-tanindrazana, fa tenitenenina fotsiny io fa tsy mbola voapirofo. Efa nazavaiko teto hoe inona ny atao hoe pouvoir, efa nazavaiko teto ny hoe inona ny atao hoe estime de soi, confiance en soi. Zany ny zavatra rehetrarehetra izany dia tokony ho fantatritsika amin'ny atsipiriany daholo amola volana ny atao hoe personnalité. Satria rehefa mifandray amin'ny olona amin'ny tany vavaitra ianao dia tsy afaka mihitsy hiady aminy sy hiatrika aminy ianao raha tsy manana an'izay atao hoe personnalité mipetrapetrak'izay. Efa 20 taona no nandazako an'i Madagasikara, fa nerasera amin'ny reto olona amin'ny tany vavaity ireto ny tenako, ka dia mahalala tsara ny toetran'izany atao hoe vazaha izany. Tsy maintsy mikoja ny personnalité anao ianao vao afaka ho hitany hoe olombelona. Ka izay zavatra izay zany no mbola
misy lesoka be dia be zany amintsika malagasy izay fikojana an'izay hoe personnalité izay, satria ny asa rehetrarehetra izay ataonao, ny andraikitra rehetrarehetra izay raisinao, ny fomba fiainana rehetrarehetra izay lalovanao, ny fifandraisana amin'ny mpiaramonina sy ny manodidina dia mila an'izay atao hoe personnalité izay daholo, izay hoe inona ny personnalité mifanentana amin'ny andraikitra raisiko. Mbola tsy ampy izay amintsika malagasy. Efa nazavaiko teto ny hoe ohatraohatry ny ahoana izany atao hoe mpanao politika compétent. Efa nazavaiko teto izany ohatry ny ahoana izany atao mpandraraha compétent. Efa nazavaiko teto ny hoe atao ahoana, inona ny toe-tsaina entina mba hampanakarena. Nazavaiko teto ny hoe inona ny atao hoe asambarana. Ireny zavatra rehetrarehetra ireny dia anjara biriky entiko hozaraina amintsika mpiray tanindrazana, na mpanao politika ianao, na mpianatra ianao, na mpiasa birao, na mpandraraha, dia mila manana an'izay atao hoe toetra fototra na hoe état d'âme de base izay vao afaka ahita fahombiazana amin'izay zavatra ataonao. Efa nazavaiko teto ny momban'ny hoe ny asa manahirana ve, miasa mafy ve sa ny miasa tsara. Efa nanome torohevitra maro tamin'ireo olona izay nahita fahombiazana tamin'ny fiainana toa ireny mpanefoefo toandry Bill Gates, ny ramatoa Oprah Winfrey, ireny mpamorona ny Facebook reny, ny Mark Zuckerberg reny, nandefa témoignage maromaro ary torohevitra avy amin'ireny olona reny nahitany fahombiazana. Mbola tsy kivy aho fa mametraka foana ny anjara biriko. Efa hitako aloha fa efa miantombo ny mpijery ahy, izany hoe ny intéressé izany. Kanefa aloha mbola tsy tena hoe tonga saina isika malagasy raha eo amin'ny hoe resaka visionnement ny zavatra alefako izany, satria ataoko tena exprès mihitsy izany miresaka karazan-javatra maro mihitsy zany eto, dia jerevako hoe ny ohatry ny ay zany no betsaka visionnement kokoa. Fa ilay tena zavatra essentiel tokony ho latsapaka any amin'ny malagasy izay entiny, fitaovana entiny ampandrosoany tenany zany, mbola somary latsalatsa-danja, fa mbola variana amin'ny zavatra superficiel, mbola variana amin'ny zavatra mamiratra ivelany, mbola variana amin'ny zavatra izay ampitolakey, avakey ny rehetrarehetra, mbola variana amin'ny resaka misavoamboana. Mbola izay aloha no azo lazaina fa préoccupation-tsika malagasy amin'izao fotoana izao. Kanefa dia tsoroko ny marina fa rehefa ny tany vaventy no mandefa an'ireny proposition n'Andriamatoa Emmanuel Macron ohatran'ireny, dia izay ilay vocabulaire tenenin zareo hoe on s'en fout de ta gueule. Izany hoe rehefa te anabarabaranao izy dia manao fihetsika ohatran'ireny. Rehefa te anao tsinotsinonanao izy dia
manao fietsika ohatran'ireny ka izay no mahatonga ny hoe mila koloinao tsara ny personnaliténao miatrika an'ireny olon'ireny satria tena ny firenena malagasy iray manontolo no ohatran'ny hoe atao tsinotsinona zany rehefa ataonao zany ny filazana indray ny mpimaso zany an'ireny fanambarana ireny ka inona zany no zavatra manakana manembatsempana an'io ataontsika hoe fihavanana io zany inona no tsy ahatongavantsika zany amin'io satria ao ihany ny lakle misy ny fitenenana hoe mitabetsy lany mamba pralahy mianala izy toko izao tokony ao ihany no afaka ahafahantsika miatrika ny tany vaventy kanefa mila fakafakaina tsara inona moa ny atao fihavanana isika malagasy rehetra izay tokony tambatra hiady ny zotsika efa nazavaiko teto ny hoe manana pouvoir daholo ny olombelona rehetrarehetra saingy ny fampiasany azy no samihafa manana pouvoir ny malagasy hiady ny zony inona nefa ny sakana tsy ahatongavantsika ny amin'izay atao firaisan-kina izay maro dia maro ny mbola zavatra manakatsakana ny firaisan-kina io zany satria io tsy lazalazaina fotsiny hoe andao irahina na hoe disako ny malagasy miady eo miavana daholo ake ny malagasy rehetra tsy atao an'izany izy ty jerena akaiky dia akaiky hoe inona no vato misakana tsy atongavana amin'io fihavanan'io dia eo ny fitiavatena mbola maro ny fitiavatena amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe izahay ihany no homana amin'ny sakafo rehetrarehetra izay misy eto Madagasikara fa ny malagasy hafa izay mitovy raha amiko dia tsy maninona na tsy homam-bary tsy homan-tsakafo mandritry ny andro iray manontolo mbola anatin'ny fitiavatena zay ny fifanavahana mbola misy ny avy any avaratra sy ny any atsimo ny any andrefana sy ny atsinanana mbola misy ny avy any ananina sy ny avy any ananina ny avy ato anivotany ny avy ato andrenivohitra sy ny avy any amin'ny sisitany sy ny avy any amin'ny faritra mbola misy ny fitiavana be loatra ny pouvoir ny didiky fe lehibe fantatry ny tany vaventy daholo anie io zavatra io ka tsy mbola possible raha fa tsy mbola mahavaovany izay olana indray tsika raha mbola mifanipakakarina ny samy malagasy dia tsy mbola possible ny ahafahana miady amin'ny firenena vaventy mbola ao ny fizahozahoana ny fitsarana ivelany inona koa izay ihany inona koa zay rakoto inona koa zay rasoa ny tsindrio falavo ny ramatahora ny intimidation ny fanampenam-bava zany ny zavatra rehetrarehetra izany ake dia mbola tsy mahatotosa ny fihavanam-pirenena satria ilaina ny olona ilaza ny heviny mba hanatsara zavatra ny mizana amin'ny talila zany daholo isa no gadraina isa no tsy gadraina nefa hita hoe
samely karakoto sy rabe dia aleo rakoto no mibaby ny eloka rehetra satria izy zany no mba ambanimbany zany ny poany, zany hoe tsy de mahamena maso loatra zany rakoto dia izy no alefa ny amponja. Fa izay mahamena maso dia mahazo manao zay tiany atao na anitrika miliara posy zany ange ny zava-misy mampalahelo. Tsy mifampatoky ny malagasy, mbola ao ny fifanabakana amin'izay zavatra rehetra atao, mbola ao ny lidera mametra tena. Efa nazavaiko teto ny hoe ohatrohatry ny ahoana ny atao hoe lidera mahomby. Io dia ny vahoaka no manao ny tombatombany olona izay tiany ho liderany. Ny zavatra phénomène naturel zany raha ataontsika ny hoe historika tany amin'ny fotoana taloha, tany amin'ny fahampanjaka tany eran'izao tontolo izao, dia misy olona izay fidin'ny vahoaka zany ny hoe ity no ho lehibetsika eto, zany hoe olona manana toetra miavaka amin'ny sarambabem-bahoaka ary olona izay ananana ny karazana inspiration zany ny hiaro ny tombotsoa ho an'ny vahoaka, ary olona izay anana ny inspiration ny amin'ny hoe ity zany ny olona mba hiaro antsika eto, zany hoe raha ohatra zany ny hoe instinct humain zany de hoe ity zany ny solo-tenan'Andriamanitra eto ambonin'ny tany. Izay ny instinct humain zany amin'ny resaka fifidianana olona, raha ohatra ka tena hoe safidim-bahoaka tokoa le izy zany, de zay le instinct humain. Kanefa ny hatramin'izay aloha dia mbola nametra tena daholy na napetraka hafa izay tsy ao amin'ny tany iray. Mbola ao ny alako bika tsy tiako tare, zay teneniny Rakoto na teneniny Rasoa de diso daholy. Tsy ao anatin'ny olona enoko teny ianao, nefa betsaka ny manan-kevitra hanatsarana zavatra isika malagasy. Fa izay ilay alako bika tsy tiako tare izay dia izay titian'ny mpijery zany, izay zavatra teneniny izay titian'ny mpijery de marina daholy. Mbola mandredrika atsika eo, mbola betsaka ny faux problème. Inona marina ny problème, inona marina ny priorité, mbola tsy voafaritra zany hatramin'ny